dia mbola hanohy tsiriritra sy ho tia vola ho tia arenatrany ve isika? Faly miarabanao indray tafaraka amin'ity anio ity isika ary fanontaniana fampetretana no rahantsika manasanao hanaraka arak'izay soratra masina hodiny antsika. Hitantsika teo aloha fa nanao fahadisoana mezinezi ny akana. Izay fahadisoana nataony akana izay dia mety mahazo antsika matetika. Ary mora ny manometsina ny akana hoe akana kosa nanao izay tena fahadisoana teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa ny zasy ianao koa raha mety manao toy izany ary mety azo antsika izany. Akana nandika fitsipika. Ny fanekena natao tamin'i Jehovah, nataon'i Jehovah sy ny zanak'Israely hoe aringano daholo, aza misy maka ho an'ny tenany ary avelao ho an'i Jehovah, atolotra ho an'i Jehovah izay masina sy sarobidy rehetra. Fa rehefa nahita n'ilay amintsika malagasy ilay hoe mena miraviravy na ilay mahatsiriritra dia resy, satria lehibe loatra ny herin'ny fanangolenana azo any akana ka tsy tohany intsony raha tokony hoe hery avy any amin'Andriamanitra no nanjaka tao aminy nahatonga azy hoe tsy manao afa-tsy izay nolazain'i Jehovah. Ary tratran'izany foana isika. Inona io fahasimbana ngezabe io? Ny fitiavam-bola, ny fitsiriritana, izay no olana ngezabe niteraka fahotana mahafaty any akana. Ary amin'izao androntsika izao dia tsy mbola miova izany. Mbola betsaka amintsika olombelona no azon'ny Satana amin'ny alalan'ireo fitsiriritana sy ny fieremana na ataontsika hoe ny fitiavana harena, fitiavam-bola izay. Raha mieritreritra ny amin'ny tenanao ianao izao dia mety ahita hoe izaho kosa aloha mbola tsy nitsiritra vola be, kanefa andaontsika tsy handiso ny fijerin'ny tenantsika fa rehefa tonga tokoa ny ataontsika hoe ny fankapanahy ngezabe dia mety handalo an-tsaina ihany ny nataony akana, ary eo indrindra no ampitandreman'Andriamanitra antsika. Mila mitandrina isika ary mila tsy mieritreritra hoe ny hafa kosa ny fahadisoan'ny hafa tena ngezabe fa ny anahy kosa ity tena kely kanefa isika kay mety ho tonga amin'ity hoe fahotany akana ao anatin'ny fitsiriritana ity. Fantatrao fa ny didy 10 misy an'io fitsiriritana io, ary araka ny saotra masina rehefa tandremana ny didy 10, kanefa ao anatin'izay dia ny anankiray esorina tsy tandremana dia tahaka ny tsy mitandrina an'izy rehetra ihany, araka ny tenin'i Jakoba mpanompon'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao. Tandremo io fitiavam-bola io, zasy ianao mila mitandrina, na ny fitiavan-karena, fa mitombo miandalana io, tsy androany dia androany ianao dia efa tratrany io na voafinga an'io isika, fa mandeha tsikelikely io, ary efa ny kolokoloany akana tsikelikely tao izany izay fironana izay ho lasa rojo na matotra anazy ny farany hoe tena tsy maintsy haka amin'ity kosa tsy tohany izay. Ary rehefa tsy tohany dia nisy ihany ilay ampahana feo fieritretana nampijaly saina kely hoe mety hampidi-dozan'ny Israely iray manontolo ity ataoko ity, fa na izay na tsy izay dia resy izy. Nanapa-kevitra izy hoe aleo alaiko ihany ity rangaha fa ataoko miafina faran'izay tsisy mahita. Mieritreritra ve ianao fa tsy hitan'Andriamanitra daholo ny fahotanao rehefa ataonao amin'ny takona? Tsia. Ninonninona fahotana ataontsika na miariary izay hita misy mahita rehetrarehetra, na takotakona izay vitsivitsy ny mpahita, na tena takona izay tsisy nahita, eny atao anatin'ny fisainantsika mihitsy aza, tsisy mahita, tsisy mahafantatra, dia hitan'Andriamanitra avokoa izany. Ary ankehitriny tsika dia mbola tratran'izany ny olona maro tahaka an'io nahazo any akana io. Fitsiriritana, fitiavam-bola, voarara tsy haka zavatra na voarara tsy hanao zavatra anankiray, kanefa izany dia mitovy lenta amin'ny fanompo-tsampy rehefa mandika an'izany zasy ianao. Manompo sampy isika rehefa mandika ny didin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hoe fitsiriritana sy fitiavana harena izany ilay sampy. Ny Matitoko 4:7-20 ngefa milaza mazava Matitoko 4:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy mahay manompo-tompo roa ianareo, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamonana ny harena ianareo. Tsy possible hoy isika. Tsy vita ny sady manompo Andriamanitra
no manompo arena. Fa tsy maintsy ny ray am'ireo ihany. Ndray ho tianao a, ndray ho tianao bebe kokoa zany de ndray ho tianao latsaka ambany kokoa. Kanefa n'lay latsaka ambany kokoa tsy maintsy ho voan'ilay ambony kokoa rehefa avy eo. Ary ny fononantsika olombelona de mankany amin'ny mamona foana. Te hanambe. Ndao sika angataka amin'ny tompo. Ny ohatra Jodasy efa hitantsika, ny ohatra naseho ny akana amin'izao tantara zao fantatsika, ary ny ohatra nomeny Losifera, ilay fototra, ilay fositra mihitsy a, de fantatsika tamin'io resaka fitsiriritana io. Fa mbola i Losifera ihany nge mampirisika anao e. Ho tonga amin'izany hoe ataovy io fa tombontsoa anao. Kanefa de tombontsoa mielina, mandalo kely fotsiny a, fa tsy ho voazona mandrakizay zany. Fa raha miary arenao any an-danitra tokoa isika, de tombontsoa maharitra mandrakizay a no aterak'izay. Andaotsika hitsiriritra n'izany fahasambarana any an-danitra zany e. Andaotsika hitsiriritra amin'ny fomba tsara n'izany hoe ho any amin'Andriamanitra, andova ny arena tsara omen'Andriamanitra. Omanina moa zany kokoa no ilazantsika azy, fa mety hoe raha mitsiriritra de mbola mety hoe fahotana ny heveranao azy. Fa andaotsika omanina kokoa an'izany hoe Andriamanitra ô, ianao nanomana zava-tsoa anay a, sitrakay ny hahita zany miaraka aminao. Andaotsika tsy hanohy ny fitsiritana sy ny fitiavam-bola intsony amin'izao fiainan'izao. Andao aritsika hivavaka. Tompo, misaotra indrindra fa ampitandreminao zahay tsy hanao tahaka ny fahadisoany akana, ny fahadisoany Jodasy, ny fahadisoany Losifera sy ny fahadisoan'ireo maro amin'ny Baiboly izay efa nivakianay, ka fantatray ny tantara fa mitotongana daholo ny vokatra izany. Ampahirezo zahay hanao izay mety eo anatrehanao dia ny hazona fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ho tandremana, ary ny fifehezany tena ao anatin'izany dia mitera-pokatsoa. Ampahirezo zazo ty namako ty, ampahirezo ny rehetra izay mijery sy manaraka ny fandaharana mba handray fanapa-kevitra ho amin'ny tsara hiala amin'izany fitsiritana sy ny fitiavam-bola izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana izany. Amen.